tokony hojerena akaiky ny sehatry ny fananantany eto amintsika satria raha ny zava-misy ara-piarahamonina amin'izao fotoana izao lasa mampifandrafy fianakaviana mampifandrafy fiarahamonina ity olana eo amin'ny fananantany ity ny fahitana izay indrindra moa no nandraisan'Andriamatoa Angelo Rakotondrina Anjara tao anatin'ny dinika izay nikarakarainy ny CRN tetsy amin'ny Falda Antanimena. Marina tokoa satria mandritra ny tantanana ny toerana nisy anay tao amin'ny ministera ny dia hita sy tsapa fa ity resaka hoe atitany ity zany dia mila hiteraka zavatra hafa eto amin'ny tany sy ny fanjakana ary efa nanaovanay antso matetika izay hoe sao sanatria hiteraka fipoahana ara-tsosialy ty resaka atitany ity tamin'izany fotoana zany. Nandrinandro moa izy iny tamin'izay fotoana zay fa nifoaziny iny raharahana akadimbahoaka iny indray tatoato izay eny koa moa fa ny rahantsika nahita ihany koa tamin'ny anao manjery reny Tanepefy Ivandry izao ny any Korondrano ny Taitaina ny any Dekô Tomasy zany hoe saka manerana Madagasikara zany ka mahita zany ny tenanay fa mbola misy tokoa ny anjara boriky tokony hoentinay hanavotanay ny vahoaka dia zay no ahitanareo anay aty amin'ny tony sehatra tony zany mba hoentinay hitady hevitra indray hanapinay ara-potoko-hevitra ara-moraly ara-teknika ny vahoaka zay tratry ny tsirariny sy ny tsindrazolena amin'ny resaka atitany zay efa mila abitenimena eto Madagasikara. Ohatrany efa dingana vitanay sy nataonay moa dia voalohany indrindra aloha misy ny lalàna tokony hovaina eo amin'ny resaka tany fananantany eto amin'ny Madagasikara zany satria ny akamaroan'ny lalàna izay fampiresahana ao anatin'ny resaka fananantany io dia lalàna ny volavolaina ny araka tamin'ny mpanjanatany izay nanome tombony izy ireo dia izay mbola iainantsika hatramin'izao ohatra fotsiny hoe ny 1646 zao tany taona enimpolo zany ny vazany raha namolavolany zany tamin'ny première république fantatritsika tsara nefa dia izay zany ekeko nisy ny fanovana taty aorina 2005 019 2006 031 septembre fa ny mampalahelo amin'izy ireny dia ilay forme fotsiny novaina fa ilay fond colonial zany dia mbola mijanona ao anatin'izany ka tokony hovaina mihitsy zany ny lalàna ny fananantany